Fiantoana ara-pahasalamana ny sakafo andraikitra andraikitsika rehetra. Ny GSSA andro maneran-tany ho an'ny fiantoana ara-pahasalamana ny sakafo. Izy io dia ankalazaina isan-taona isaky ny 7 jona maneran-tany ho an'ny firenena mpikambana ao anatin'ny Codex Alimentarius. Ny antony ankalazantsika anazy dia voalohany indrindra aloha tsika mpikambana ao anatin'izany Codex Alimentarius zany dia natao ihany koa izy io anaovana fanentanana, anaovana sensibilisation zany ho an'ny metrahantsika an'izay sy hanamafisana an'izay fiantoana ara-pahasalamana sakafo zay. Ny Codex Alimentarius dia karazana recueil izy io na boky kely zany misy fenitra maromaro anatiny mety misy torolalana ihany koa dia rafetin'ny commission an'ny Codex Alimentarius. Ireny fenitra ireny dia napetraka mba ho fenitra iraisam-pirenena izay ho arahana ao anatin'ny fifanakalozana ara-barotra ho an'ny sakafo zany. Ny CNCA dia rafitry ny commission ny Codex aty amin'ny firenena rafitra national zany izy io. Ny asan'ny CNCA dia mamolavola mitondra ny hevitra ny firenena anankiray ao anatin'izay fandrafetana izay fenitra ho an'ny sakafo zay. Andro manandaza tokoa ny andro maneran-tany ny fiantoana ara-pahasalamana ny sakafo satria ny sakafo izy tsika dia natao aina avelona. Tianay zany avy aty amin'ny CNCA no manentana antsika rehetrarehetra mba hiara-isaka ametraka an'izay fiantoana ara-pahasalamana ny sakafo zay dia ho antsika mpanjifa voalohany indrindra dia miainga avy amin'ny fidiovana sy ny fahadiovan'ny sakafo zay karakaraintsika. Milohan'izay dia eo ihany koa ny fahaizantsika mijery sy mifantina an'izay sakafo ho antsika. Faharoa manarakarak'izay dia manentana ho an'ireo mpamokatra na mpamokatra ny mpiompy zany ny mpamboly dia mba tsy ampiasapiasa fahatany ireny fanafody ireny na natokana ho an'ny biby zany na natokana ho an'ny fambolena fa anantona ny mpitsabiby na ihany koa ireo olona voatokana amin'izany amin'ny toromarika fampiasana an'izy ireny. Fahatelo dia manentana ary ho an'ireo mpanodina izay manana anjara toerana ngeda be ao anatin'ity fiantoana ara-pahasalamana sakafo ity mba manentana an'izy ireny zany anarahana ireo fenitra rehetrarehetra ao anatin'izay fanodinana izany, indrindrindrindra ny fampiasana ireo laro-tsakafo izay tokony ho ampiasaina ao anatin'izay.